Simbalyana sekian dunia ni fangkatu asabu tanga fayo viyana tuai edisikian ni fangkisa kande ala fiesta vala fanisia chisa Fanyansikan, if I rely on you in the light of Mashurina Kuku. Tulai Wadu, I was equal on that city. Sisinova na Kenya Zaki. Tuanawa, simbola numi ay enata. Zarufi fora fatiku yana. Kame, ala filastia wana hefani siatisa. Fanyansikan, if I rely on you in the light of time, but my future not cuckoo. Yansikan, you are the need for time. In the flowering of Danus Misanis, Ures, Murafa, Alama Filetia, Vana, Manisia Chisa, Fanyansikan. If I rely on you in the light of time, yeah, I'm not feeling tired, but I can't find Jesus. If I rely on you in the light of time, Mama Shurina Kuku. Abbiamo scusa, ci avanzano manila now. Nazawi spansu, kawanati Introducing Fox sakanu exclusive. kubulina. Mantani was, paruhina nyamalinyas. Viti maminyas, tumane familias. Plus de s'abonner au journal La Croix. Fala sanya no fuku na tau nyawa. Yeah, adoza uan now ya. Yeah, fasa yefa fuan now ya.
Yeah, yeah. Tsy mahita fahalasavana mieritreritra anao raha misy mampahory aza mety manontany hoe fa izo ny atao erinao votambita hovoko fitiavana sy teny mamo tsy le sarisary fenotsiko vonavona trany atrany malaza ho azy ary malaza ho hoe izy io tsy ova feo anilanao io fona tsy ova fanahy tsy ova foe mahazo matoky fa tsy vofafanto malaza ho azy ary malaza ho hoe izy io tsy ova feo anilanao io fona tsy ova fanahy tsy ova foe mahazo matoky fa tsy vofafanto ampitao amin'izay mba tiako amba yeah. Falasany amin'ny foko nataony amboa yeah. Aleo zaho oanao yeah. Fa za efa voanao yeah, yeah. Now. Falasanya no foko nataony amboa yeah. Aleo zaho oanao yeah. Fa za efa voanao yeah, yeah. Sary kely aloha anamboarana fo mila manadino aniny aho faretinando apila sary kely mitsy aloha ty fa so manjary mando fefa tena saiko fery aho la ty aniny taloha sondrina tamin'iny aho saikatsynetiny fo tena tary maevandoha aho vorepirepi toko apila sary kely mitsy aloha ty zay voatohizako ndray fefa saiko nofatiko iny vona tapiko indray nefa naty ferako ato tombola hitako ndray saingindrisy tato ato la iangomana mamay nefa tsy very ny antsony aho hoaty noko ny fahiny namanitra masikiny aho sanatiram-bola ine apila sarindray aloha andaminana ansane de apina pakopako siena polaray fa sika ndray mazaka jale na misy aty mamaye falo mitsy tapokanine fa hitady afindraye nefa naty ferako ato tombola hitako ndray
sainginisy tatoato na iangomana mamaye efa tsy very ny antsony ao hoadinoko ny fahine namatra masikiny ao sanatiram-bola ine nefa naty ferako ato tombola hitako traye sainginisy tatoato na iangomana mamaye efa tsy very ny antsony ao hoadinoko ny fahine namatra masikiny ao sanatiram-bola ine efa naty ferako ato sainginisy tatoato 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 ia tena bandiny tapy aho izy raha mbola miverina an'iny ozy ngia Samuel faly miarabakika amin'izao andro harivariva sy mampisamby aty aminay fa ny aminareo izy efa maizina dia maizina angambany atomoko aloha ny fandaharana ary tsy maintsy amidimitsika dia mifarana satria mba hijery Portugal fa androany manko raha ny tena marina tokony tsisy le fandaharana fa tsy maintsy resaka an'ity le resaka ramatoa ketakandriny ity tsika mba ahafahantsika manazava ny saim-bahoaka satria tsara ihany ny mampahalala ny vahoaka hoe inona moa zany ny tena ao anatin'io zavatra io ary inona ny tena zavatra mitsanga. Maromaro ny dénonciation na resaka trangana kolikoly ao Madagasikara na amin'ny firenentsika zany ary ny zavatra hita dia matetika raha vao olona akaiky ny fitondrana no voakitika izy ireny reny andao ataontsika tsotra fotsiny hoe ampamoaka. Raha ampamoaka manko ny filaza azy amin'ny teny malagasy sy mahazatra ny olona tany amin'ny taona 20, 20 sy ny 2000 tany dia amin'izao fotoan'izao izy lasa hoe misy ny lanceur d'alerte zany na ohatran'izany laza ka ty alerte ty zany dia tokony tena izy le izy dia mampilaza amin'ny fanjakana hoe avoaka amin'ny Facebook satria hatramin'ny isian'ny Facebook no nampatonga ny lanceur d'alerte tena lasa lehibe fa efa nisy ny lanceur d'alerte talohan'ny isian'ny Facebook tsara ho fantatra zany. Ary ireto amin'ny tany mandroso moa zany dia tsara ho fantatritsika fa tena manampy be ny mpanao investigation, ny mpanao enquête, ny mpanao fanadihadihana, ny fitsarana indrindrindrindra
na ny justice zany a, ny lanceur d'alerte na ny investigateur privé na indépendant zany. Ka ny olana nefa de zao, ireny lanceur d'alerte reny na reny investigateur indépendant na privé reny dia matetika tsy raha ny ka Madagasikara manokana zao de mbola tsy de misy loatra lalàna ahafahana miaro azy reny fa mbola voafarotry ny lalàna an'le hoe droit à l'information satria hoe manana droit ny vahoaka zany mba ho informé ary droit ino izy teo liberté d'expression koa anatin'izay. Voafaritra tsy eo anelanelany fa ao anatin'izay anankiroa zay a ny lanceur d'alerte. Fa raha ohatra ianao andeha hanao hoe inona ny asanao de maka patente ianao na maka carte professionnelle any Madagasikara hoe lanceur d'alerte de mbola tsy de misy loatra fehezan-dalàna fehiny zany ary tsinoko. Ka eo no mahasarotra an'le ino izy teo ity atao lazainy hoe izy ity tsy asa ny fanaovana hoe lanceur d'alerte tsy asa fa arakaraky ny fitiavana sy ny finiavany tsirairay kanefa na izany na zany aty an-dafy izy efa manomboka structuré tsara, azo atao asa tsara ary azo atao mahavelona tsara. Indrindrindrindra moa fa manana dossier ianao no nanao ny investigation le izy, vitanao tsara ny fitsilehan'le dossier anao avec les preuves nécessaires et exigées zany dia azo atao tsara ny mivarotra reportage na karazana on va dire hoe investigation zany ary voafehany misy lalàna mifehy zany asa zany sy ny karazany. Any amin'ny firenentsika izy io dia azo lazaina ihany hoe c'est un début on va dire fragile mais pas timide. Fragile le izy dans la mesure hoe tsy voaharin'ny lalàna le olona manao an'izy ohatra zany hoe ohatran'ny maromaro ny lanceur d'alerte zay tokony hilaza ny zavatra hoe tena hoe amin'ny fahamarinana de manière vraiment brute BRUTE avy any amin'ny voahan'ny renseignement any no tokony avoaka dia voatery mitandrina le lanceur d'alerte satria ny problème de zao tsy voaharin'ny lalàna izy ary vulnérable amin'ny fisamborana satria matetika ny tena cible na hoe ny olona na vondron'olona voakitikitika ao anatin'izany atao hoe fandefasana fanairana zany dia ny olona akaiky ny fitondrana foana matetika na any Madagasikara na ivelan'ny Madagasikara fa hafa le hoe filazana fanairana fa ho avy ny cyclone indray zavatra hafa iny fa ny zavatra misy matetika de manaitra ny vahoaka malagasy manaitra ny mpitondra fa misy halatra be vava ohatra ao amin'ny ministèren'ny finance manaitra ny Sanfin manaitra ny Bianco fa misy olona manan-karena tapoka ary tapitra ohatra mihitsy ao amin'ny direction générale ny impôt amin'ny finance mindraikitra ny grand compte ohatran'izany dia ireny olona ireny tena ilain'ny fitsarana ilain'ny organisme ohatran'ny hoe Bianco, Sanfin fa saingy zao ny PAC, ny procureur de la république, ny fitsarana, ny gouvernement fa saingy zao plus le olona akaiky ny fitondrana moins izy attaqué. Pire ianao milancer an'le alerte indray na mampilaza an'le vaovao amin'ny daholo be zay marihana eto fa manana droit à l'information ny daholo be ary manana liberté d'expression koa ilay mizara na miteny an'le vaovao fa matetika zany plus le zavatra ngeda be
plus lay izy olona akaiky ny fitondrana na gropy akaiky ny fitondrana dia mipira ho aho dia voasambotra anao sady kadrain-dralahy. Zay zany ny situation raha ny fotsiny eo Madagasikara ary tsara ny manamarika fa anisan'ny firenena betsaka corruption betsaka indrindra ao anatin'le efa ty amin'le zone rouge zany Madagasikara. Raha ohatra tianareo fantatra zany de 26 ny indice de perception amin'ny ino izy teo de la corruption malgache eo amin'ny 26 eo zany ka ny manahirana amin'itony zavatra itony de zao tsy asiany ny fitondram-panjakana modiny izy itony nefany ny zavatra marina dia tena mikaonty raha ohatra ao anatin'izany hoe fanaovana fandraharahana sy ny fomba fitantanana amin'ny bonne gouvernance. Eo ny idirantsika hoe ilaina zany ny fisian'ny lanceur d'alerte, ilaina ny isian'ny olona mana-po, mana-tsaina, manam-panahy anatin'ireny fonctionnaire reny fa ny lanceur d'alerte mahay sy mahalala ny asa tokony ataony dia tsy maka risque mihitsy raha ohatra sanatria hampisy loza na hampidi-doza ny source de renseignement. Renseignement izy aloha zay vao information zaraina amin'ny daholo be. Zany hoe ohatra fotsiny hoe tahaka ny lazaiko anareo an'le knapsiny. Fantatro zao fa ho voasambotra le olona mizara an'le renseignement, tsy haiko na izany nahazo voalohany indrindra na nisy nahazo hafa tany alohako fa tonga teto amiko aloha de tonga de miteny hoe tsy azoko atao no mipublie an'ity fa milaza an'le izy no azoko atao fa raha ohatra nareo mi-insiste hoe azoko atao de anaovy taratasy azy zah satria ny antony mety ho voasambotra taiza ho any nangalanareo an'ity tao anaty ordinateur ozy de nataonay photocopie. Mora kely mitady an'izany anaovan'ny olona enquête investigation ino izy teo contrôlen'ny olona fotsiny ao ny ordinateur anao de tratra amin'ny historique hoe ianao ny imprimé an'ity na écrasenao ary le izy fa na fafanao ary le izy tsy maintsy écrasena le izy ao anaty ordinateur fa de tratra ianao dika zany tsy publie an'ity fa za tsy hampidi-doza anao. De ohatran'izay zany le lanceur d'alerte ao anatin'le zavatra ka matetika tsy afaka mamoaka an'le source de renseignement ny lanceur d'alerte izy no voasambotra izy mivoagadra. Atao amin'le indice de perception de la corruption indray zany de amin'ny alalan'ny fanadihadiana ny hevitry ny be sy ny maro, olona maromaro no alaina échantillon de mireagir reo olona hoe zao ka eo no ahitanao zany hoe Madagasikara ve ao anatin'le raha ohatra anao mijery jereo ny dossier indice de perception de la corruption 2021 de Madagasikara tena tafiditra ao anatin'le menamena na le hoe rouge vif na hoe écarlate raha zay no tianareo lazaina zany ka misy karazany azoko sokajiana hoe roa ngambany zany no akaiky indrindra ny atao hoe lanceur d'alerte. Misy ny lanceur d'alerte zay andao atao hoe telo hoe lanceur d'alerte zay tena hoe ny tena mihitsy ny exposé tsy manana structure izy na hoe gropy miaro azy fa mety hoe manana groupe d'amis na lanceur d'alerte de rehefa miraikitra ny hoay dia arakaraky ny cause de fandehavanao no ahafahan'ny olona midina na tsy midina fa na izany zany alao hazava tsara ny lanceur d'alerte normalement anisany hoe ahafahana mi-apprécier ny fiabilitény dia normalement azafady aloha tompoko azafady tompoko normalement lanceur d'alerte dia tokony
tsy makaniatsy na ny zaroa tokony impartial izy zany ka satria eo no ahafahana mandinika sy mijery ny fiabilité ny renseignement alefany satria raha ohatra izy hoe mamoaka ny tsy mety ataon'ny atsy nefa tsy milaza ny tsy mety ataon'ny hafa ihany koa dia tsy azo lazaina fa lanceur d'alerte izy amin'izay fotoana izay satria misy etika tsy maintsy respektena amin'ny resaka fizarana an'ireny alerte ireny satria ho an'ny be sy ny marina izy fa tsy natokana hoe ho anavondrona olona ka raha ohatra ianao zany miteny hoe lanceur d'alerte nefa ianao mpanao politika dia tsy lanceur d'alerte ianao zany fa mpanao politika fotsiny ka eo manahirana an'ilay zavatra hoe ity olona ity ve mpanao politika sa ity olona ity ve lanceur d'alerte zay zany anankiroa fiavahana anankiray zay par définition fa mampiavaka azy koa dia hoe andao ara tenena zany hoe tena lanceur d'alerte fa tena indépendant tsy manana firehana politique tokony tsy fiteny zany parce que c'est un lapsus dia misy indray nefa ny ato amin'ilany zany le hoe indépendant mivatra tenanao mihitsy no institution mivatra tenanao mihitsy ny structure zany hoe tsisy personne morale zany miaro anao par rapport amin'ny fanjakana fa tena hoe vata tenanao mihitsy zany personne physique no lanceur d'alerte takany ohatra zao hoe Ngia Fleury Rakotomalala dia lanceur d'alerte fa izy journaliste manana licence izy manana carte professionnel izy amin'ny journaliste azy dia surtout amin'ny investigateur privé anazy et indépendant dia voariny iny izy ao anatin'ny lalàna fa atao amin'le hoe takany akabazan'ireo le lanceur d'alerte zay tena miady mirehan'izy rareo mihitsy aho hoe tena maromaro zany zareo ao apprécieko ny fahasahiny satria tena tsy afenina aminareo fa tsy voarin'ny lalàna zareo ary ny azon'ny fanjakana tao ny manao sambodokotra an'ireo olona ireo ka tsy fanomezan-tsiny raha ohatra hoe ny vaovao avoaka an-dalàna indray tsy ampy tsy lany zany hoe ni queue ni tête anjaranao fotsiny mandray avy eo dia izy koa moa mba te hanana exclusivité zany dia tsy alefany aty izy satria mba te hisongadina koa izy ao amin'ny zavatra ataony ao zany hoe vatan-tenanao manokana dia atao amin'ny faharoa misy structure araky ny teneniko teo officiel reconnu manana notoriété internationale satria miara-miasa amina organisme maromaro na lay organisme mihitsy no na les organisations mihitsy no reconnu mondialement na internationalement eo ny idirako amin'ny Transparency International zay tsara ny milaza azy fa tany amin'ny 4 mai 1993 no namoronana an'io Transparency International io ary any Berlin Allemagne no misy ny siège social enregistré any Allemagne zany izy ny mission ny Transparency International dia miady amin'ny kolikoly izay ataon'ny gouvernement na ny institution gouvernementale eran-tany zany fa tsisy ankanafaka hoe transparency kosa dia mba be felomana fa Madagasikara ihany no ataony non na tia Frantsa raha misy ny Transparency International France fa manao ny asany zany izy miady amin'ny kolokolo ataon'ny gouvernement institution gouvernemental mondiaux zay zavatra zany ahafahantsika malala hoe miady amin'ny kolikoly ny Transparency International tao anatin'ny tapabolana zay io zavatra io efa ela no nandeha ny investigation na ny enquête nataon'ny Transparency International tadio mampatonga ana amin'ny teny hoe ilay tena tiany ny fitsarana na ny justice
indrindrindrindra amin'ny tany mandroso ny fisian'ny lanceur d'alerte na izy tsy structuré takan'ny ankamaroany reny le any Madagasikara reny, na izy structuré takan'itony Transparency International itony. Satria zao ny azavako anareo, raha ny tena marina, eo manko le manandra amin'andra. Tsy ramatoa tsy avoan'ny ramatoa ketak'andriana mihitsy zany na Ingazo Rakotomalala, izy moa anaran'le ankiray, fa lazao aminany hoe Joël Rakotomalala izy iny, na Zoé Rakotomalala, tsy avoan'ireo olon'ireo mihitsy ireto mpitory, ary tiako koa manamafy sy manindry etona mba hisian'ny hoe mangarahara ny membre rehetra ao amin'ny ZEL, ny ankamaroany dia tsy d'accord amin'io fitoriana io. Averiko, ny ankamaroany membre, surtout ireo tratran'ny injustice, io zao no naranao re, surtout ireo tratran'ny injustice, inona ny injustice mitranga? Ao anatin'le fikambananao. Misy olona, misy karazan'olona manao didy jadonao, eo amin'ny telo eo izy. Telo izy manao didy jadonao. Ka misy olona zao efa manana quota hatramin'izay 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 hatramin'izay. Andao ataontsika hoe exemple comme ça, andao ataontsika hoe 10 tonnes ny quota. Tapitapika eo rehefa tonga io groupement io, 3 tonnes sisa ny quota. Et encore, tsy vitany 3 tonnes ny quotany, fa lasa ny entany, mieritseritra izy hoe hanao fety ny mois de décembre, mbola any amin'ny île Maurice aloha mandalo ny compte, mandalo ny vola any amina compte offshore, dia mangataka zay vao tonga any amin'ny compteny any Madagasikara. Maromaro hoy ny fitenenana no mitaraina hoe mety aminay io zavatra ataon'ny Transparency International io, satria na ny vidin'entana na ny vola miditra de voafehan'ity le structure ty daholo, ary zay ara manahy fa misy zavatra, mbola misy zavatra hafa ao ambadika io zavatra io. Dikan'izany tena mety aminay ivoahan'ny marina io fitoriana io. Fa saingy zao Monsieur Rakotomalala, miala tsiny aminao zay fa raha ohatra sanatria misy ny tokotoko, dia sarotra aminay ny anao hijoro vavolombelona, satria fantatrao ihany ny raha matahora mahazo anay raha sanatria ka avoakanao hoe izay ho avy, izao aby zay no niteny tato. Ao anatin'ny asan'ny fanaovan-gazety tompoko, tahaka an'itony ny hoe na ho tsondrominahitra ary eo amin'ny tribonaly, na ho resy ary ianao eo amin'ny fitsarana, dia tsy azonao atao ny mamoaka ny source d'information anao. Tsy azonao atao. Satria zay ny etika, satria sy ny déontologie, iny olona iny aveo raha avoakanao, mety ho tratran'ny représailles ataon'le matretre ao anatin'ny zavatra mitany. Ka ny ilainy zay fanamarihan'izay hoe tsy ny ireto groupement ireto iray manontolo ny tompo-kevitra amin'io fitoriana io, fa misy olona telo efatra ozy ry zalahy na ry zareo voadona amin'io ankety io, ary indrindrindrindra ny anketany any an-tafy, dia zay mampamay volo-tratran'ny dala reo. Idirako manko momba ny procédure rehefa aveo. Ka ato amin'le structure voaharo zany hoe misy personne morale, zay tena association voasoratra tsara de droit zany any Allemagne, ny TPI, dia tsy tokony ramatoa ketak'andrindra
ketakandrina na izoera Kotomalala notoriana fa solotena fotsiny zay representé ny TPI izy ireo. Dikan'izany zany tsy azonao samborina izy na hoe ho gadrainao fa tsy asany azo no nataony eo ary manana mission mazava ho azy ny TPI dia miady amin'ny kolokolo ataon'ny gouvernemanta na ny institution gouvernementale. Tokony ho fantatritsika zay aloha. Zany hoe jamais raha tsy hoe vita amin'ny pableu escodara. Dikan'ny escodara indray manko zany hoe midara. Fa tsy ataontsika bara intsony fa escodara. Raha tsy hoe vita amin'ny pableu escodara amin'ny manova ny lalàna de mivadika biby koa ny mpitsara fa raha mpitsara manana etika, mpitsara assermenté mirespecté ny serment nataony dia tsy possible mianagadra na hoe hitazona MD fotsiny aza any ramatoa Ketakandrina sy Inga Rakotomalala. Zay zany izy zany. Fa raha mitory ny TPI izy dia solotena mirepresenté ny TPI ireto olona ireto noho ny andraikitra raisiny ao anatin'le organisme na le organisation zay marihatra eto fa organisation non gouvernementale mais internationale ny TPI. Zay zany le izy. Ka inona ary ny tena tanjona amin'ity le fiantsoana de mandeha AMD de naninona ny hoe tsy nandeha le déferment de inona ny tena tanjona ho tratrarina amin'io zavatra io. Tsara ho fantatritsika aloha fa rehefa nandeha le convocation tonga de nandeha rapide be ny pression au niveau amin'ny maso amin'ny firenena matanjaka rehetra. Amerikanina ohatra, Union européenne ohatra. Union européenne moa zany tonga de nitambatra tao, niaraka tao izy menakavy hatramin'ny représentation hatramin'ny Union de Comore, ohatra ny ambassade de France, ny ambassade de Norvège, ny ambassade d'Allemagne, ny Union européenne, ny British Embassy, ny firenena amerikanina tonga de izy rehetra tonga de le matanjaka ny tao. Ny rosianina moa zany ny tazana dia tsy fantatra hoe inona no ambaran'ny rosianina satria fantatritsika ihany ny situation. Mazava be ny zavatra lazaina ato hoe nous nous opposons à toute action. Nous soutenons le peuple, le gouvernement ainsi que la société civile malgache dans leur combat contre la corruption. Le peuple aloha izy voalohany satria ny vahoaka ny tena miady amin'io. Zay vao ny gouvernement. Ty zavatra ty misy langage diplomatique ty samy mandray zay ho raisiny eo fa ny zava-dehibe ao anatin'io de hoe nous nous opposons à toute action qui pourrait l'affaiblir ou serait susceptible de miner la lutte pour la transparence, la redevabilité et la liberté d'expression. Zay zany le izy. Zany hoe manomboka milatsaka avany zany hoe tandremo fa contre amin'ny fanakatsakana amin'ny filazana amin'ny ady amin'ny kolokolo zay. Tandremo fa contre amin'ny fanakatsakana amin'ny filazana ny zavatra mitrangy zahay dia comme par enchantement satria mafy arendrana ho an'ny fitondram-panjakana malagasy izany hoe iny fa manao communiqué conjoint ohatran'izao. Ao fotsiny teneniko anareo communiqué conjoint ohatran'izao raha ny tena marina il faut au moins
minimum 3-4 jours pour être rapide. Fa tellement tena mitovy les perceptions sy les réactions de tonga de mandeha marindrano le izy hoe ity ny valin'io, ity ny terme diplomatika mampety an'io. Fohy nefa feno. Tena nous opposants ozy izy a. Dia tsy zakan'le fitondram-panjakana malagasy zany satria efa manomboka mialatriny. Fenofeno ihany koa ary tonga de nitsangana ny solidarité amin'ny na ny lanceur d'alerte na ny société civile. Zay lazaiko a fa hoe ny TPI azo lazaina ankoatran'ny organisation non gouvernementale internationale azy dia ao anatiny anisan'ny azo klasena ao anatin'ny organe na organisation na lanceur d'alerte izy satria rehefa vita ny investigation na enquête ataony dia avoakany sans intérêt aucun. Ho avoakany fantatriny public zay ka raha ohatra ianao tsy alerté, tsy se sentir ianao hoe saisi. En fait, c'est là où c'est intéressant. C'est un outil de travail qui aide l'État, qui aide nos gouvernants, qui aide les gens à être transparents, à corriger leur mode de gouvernance. À Madagascar, ce n'est pas comme ça. Ça leur gêne par rapport à leur mode de tournement, mode d'exploitation de l'homme par l'homme. Mbola averika any hoe aiza teto ambonin'ny tany misy an'izany hoe ary ny firenena mamokatra an'le entana dia any amin'ny firenena tsisy idiran'le izy ny vola ipehenan'le izy no miditra. Tsy mbola nisy teto ambonin'ny tany zany. Any Madagasikara rery no misy an'izany. Et c'est Madagascar qui exporte chez les Tsi. Ary ny vanio koa raha nisy miteny tampo, le conditionnel est de rigueur. Hoe ny vanio koa ny ataon-dralahy ohatran'io. Ka ireny nataon'ny Ngarola Ratsiraka ireny. Ny problema manko, marina fa mpanao politika ny Ngarola Ratsiraka. Fa ny lancé alerte ihany koa izy hoe ity ledsi ity hoe misy ohatran'izao e. Tsisy niheno na de nireo lahena teto ary zany hoe efa ela ny teny an'io resaka ledsi efa tamin'ny herintaona ny teny an'io. Efa navoakako teto ny gestionnaire na ny directeur général ny gestionnaire en compte any Île Maurice compte offshore-n'io. Efa niseziseko amin'izany ny fitondram-panjakana. Hoe tsy mety io zavatra io, source de devise, rentrée de devise ho an'ny Madagasikara avy eo dia maninona no an'ny Maurice no miditra. Taiza teto ambonin'ny tany nisy mpanao politika ka nanaiky hoe azo atao arretena légal ny fanokafana compte offshore. Nefa ny 90% ny activité anao eto Madagasikara. Raha taty andafy amin'ny firenena takony hoe natao fotsiny raha hoe Comore amin'izao fotoan'izao no miteny hoe filoham-pirenena comoriana dia manana compte offshore any Dubai, tonga dia voasambotra. Comore manko zao ny modely. Vita ny interview dia tonga ny polisy misambotra fitsarana. Antanio zareo eo amin'ny île Comore. Fa marina zany. Fa ao Madagasikara na dia efa miteny tsotro ary le olona zaho manana compte offshore. Inona moa mahaolana manana compte offshore? Qui dit compte offshore? Évasion fiscale. À une seule condition, fantatra ihany koa ny source hoe avaiza an'ireo source nazahoana an'ireto na ny activité. Fa matoa izy asitrika any amin'ny compte offshore dia ao raha baraingy be dia be. Fa ny ledsi moa zany dia tonga dia letsiny dia vao maika mety tsara amin'ny compte offshore, vao maika mapetraka amin'ny notoriété zany zay. Mazava zany ny source. Fa tsy mampazava dia hoe Madagasikara no tokony hotsotoana an'izy, atongavan'izy, maninona ny Maurice aloha. Fa maninona tsy tonga dia eo amin'ny compte-n'le olona nanondrana an'le ledsi, izay mampitaraina an'ireo olona eo hoe tokony eo aminay anie ilay izy miditra Monsieur Fleury e.
Raha moa be sandry de nekena ny zavatra nataon-dralahy tao na de misy fifidianana raha satria avy eo anao raha vao tsy mifidy an'izy pihain-dralahy indray any amin'ny kôta. Be dia be ny azo pihainanao ozy izy ary tena tonga ianao de mety écarté mihitsy raha ohatra ianao miseho be fanontaniana na miseho manonotro ohatra ny zavatra ataon-dralahy. Tsy azonao atao mihitsy ny manao exportation parallèle raha ohatra ianao manana client hafa ozy izy. Hitanao amin'izany fa tafiditra bingo. Eo no mahatonga an'le Transparency International ankoatran'izay ankety tsy fantatro ao anatiny any am-pelantanany any fa itony organisme itony tsy mananao foana itony. Tsy mananao foana itony. Satria itony zay no maha-structuré azy, zay no mampatonga anazy manana ny autorité satria raha fantatritsika Menakavy ary zao manao karazana levée de fonds mba ahafahantsika mifonctionne tsara. Ao neha 90 €. Mahafantatrareo moa ny vola voahangon'ny Transparency isan-taona mahatratratra any amin'ny 22 millions d'euros tany amin'ny 2018 zany. 21 927 485 €. Zay mahatonga anahy miteny parenthèse, on n'est pas à la hauteur de ce qu'on exige, de ce qu'on revendique. Voilà. Ny olona mahavita an'izany hoe ilainy ity TPI ity an'ity de manome latsakempoka ny olona. Par latsakempoka, par donation, tsy fanerena no mode de fonctionnement antony Transparency International itony. Inona ary ny tena tanjona am'le fitoriana ny Transparency International? Eto zany tsika malagasy de tokony tsy ho faly fotsiny. Eno tsara ty teniko ty. Impossible ho any anagadrana any Ramatoa Ketakandrina sy Zoe Rakotomalala. Fa zao kotsiny. Ho accélérer-n-dralahy aingana sady rapide be procédure io. Tsy ho sahan-dralahy akory ny hanao OMD any Ramatoa Ketakandrina sy Ngia Zoe Rakotomalala fa mety omeny fara-fahabetrany hoe farany grave zany soi-disant liberté provisoire avec IST. Zay aloha zany no ataony. De ho an'ny toetrantsika malagasy de faly hoe au moins tsy migadra aloha e. Non. Tsy azonao le tanjona. Ny tanjon'ireto olon'ireto de tsotsotra fotsiny. Satria misy procédure fanadihadiana stade-na investigation aloha izy am'izao fotoan'izao. Efa initié any amin'ny organisme étatique any. Zany hoe le conditionnel de rigueur. Raha mandroso zany io ka mandeha io de mety ho possible ny paiement am'ty indray mitoraka ity mety ho bloqué daholo amina compte séquestré aty na arakaraky ny gravité an'le zavatra mitranga satria matoa ny TPI nanao hoe suspicion ary averiko fandroana suspicion de blanchiment d'argent dia tsy mitendeny foana izy fa manana proof izy. Ary zany zavatra zany nefa ny tena fady tsy azo atao aty an-dafy raha surtout ianao contribuable aty ny manana surtout société no miasa amina compte offshore fahasamborona. Possible zany mety misy olona mandehandeha aty na olona aty tompon'ireny société anankiroa zay mpividin'le tsireny possible ao le conditionnel et de rigueur. Mety ou possible ny fisamborana am'izany satria ny lalàna aty raha ohatra tokoa ka statué hoe misy na hoe nisy
ny blanchiment d'argent de miala tsiny tokoa fa misy ny hoe gelé zany na hoe gel ana paiement sur un compte séquestré na arrestation mihitsy ka izay zavatra zay no ialan'le olona cible ary fantany hoe ho ratsy ny afera aleo accélérena ankana ny aty Madagasikara tsy hoe ranody zany raha matoketaka-drina sy ngiarakoto malala de midika hoe tsisy zavatra hitohy io de isy zavatra hivoaka aingana any Madagasikara sy ny karazany de io no hita eo ny fandehany sy ny fitrangany am'izay fotoan'izay hieritseritra zareo fa ny fampidirana procédure any Madagasikara de mety hanakana ny fitohizan'ny procédure aty raha ohatra efa misy verdict prononcé any Madagasikara de mieritseritra izy fa ho voasakana ny aty zany hoe kilalaon-jaza le izy ary tsy fantatra hoe iza no conseiller juridique an-dalahy fa ny zavatra marina dia tsy miteniteny foana ny TPI tsy miteniteny foana satria na ny malagasy ara mahita hoe misy zavatra tsy milamina ao Madagasikara ao 1 million d'euros 1 million de dollars anaovana direct amin'ny coupe du monde ara tsy zakan-tsena ary miavoe mihitsy ny reconnaître ny incapacité amin'ny publiquement ny ministre Lalatiana Rakotondrazafy am'izany izy tena no niteny an'izany hoe volany hoe zany 1 million de dollars zany aiza no ananantsika an'izany izy tena no niteny an'izany ka eto de misotona ny saintsika menakavy hoe ory zareo mila mandinika isika malagasy fa ao anatin'ny tsotsorimamba isarahantsika zao ao anatin'ny tsotsorimamba isarahantsika tadidio tsara fa organisme miaro ny tombotsoanao zany satria ahoana Qui a dit que l'électrification ne pouvait pas vous surprendre? satria zao ny antony lazaiko anao zany raha ohatra misy 1 million de dollars tokony hiditra amin'ny kitapon'olona mpanjakana de nefa lasa ny ramatoa manangona hetra de dikan'izany io ianao fa tsy afaka mijery coupe du monde menimenina ianao ny hôpitaly malagasy maloto na mifandrina ary rotodrotika raha lasa ny escodara ny 5 millions de dollars sady tsisy fanafody no tsisy drap akory ny hôpitaly atorinao de maty tanora mba jereo hoe mba mandini ianao ny jiranarany tsy vo efa fanjakana mba mandini ianao rara ny lehilahy malagasy ny lehilahy malagasy no velona hatrany am'izany atao hoe mba mahatratra 5 amby 7 taona fa rehefa tonga ny eo amin'ny 4 amby 5 ao de efa manomboka matatahotra ho faty dinina zay satria inona ny antony matory manandrara ianao malagasy ary tsy fantatrao akory ny adidy miandry anao toka mba manontany tena hoe ino moa tena ary olona n'ity TPI ty oe to miaro ny droit ako izany aona kosa ny akonvoke ohatra zao raha ny tena marina na raha tena manao ny asan'ny fanjakana zany de miasa ny Samfinina miasa ny Paka miasa ny Bianco reny information alefan'ny TPI reny satria ohatran'izany ny amin'ny firenena na de hoe tsy mandroso ary ny tao Comore de milaza misy milaza hoe tsy mamely ty resaka
citoyenneté économique misy vola be ao mihodina lasa miatsa lasa miaroa tonga de nirehazira ny gouvernement tany samborana ny filoham-pirenena teo aloha. Ny zavatra ny tokony izany ny ataon'ny fitondram-panjakana dia tia ny zavatra tantarain'ny inona izy teo ny TPI zay lanceur d'alerte tsy mitovy amin'ny Fleury, tsy mitovy amin'ny Posy, tsy mitovy amin'ny Raharnosy, tsy mitovy amin'ny Selo, tsy mitovy amin'ny Zarefa sy ny karazany. Zarefa aloha manao politika azafady. Ty kosa angamba amin'ny tombony ty rehefa ny investigation convoquer ireo olona eo. Dana makany Maurice contrôler misy compte marina ve any Maurice satria zany ny tokony ataon'ny fanjakana. Ary raha misy plainte tokony refusena de plainte par rapport amin'ireny TPI ireny hoe tsy mandray an'io zay. Zay ve miady mikolikoly tsy indray mandeha andray mahatonga ny rajela ny teny anjara. Tolérance zéro. Fa satria ve ao amin'le groupement misy namany zany, misy olona akaiky azy de tsy azo intsony. De mieritreritra ve nareo fa iketaka andrina amin'ny faible. Midona amin'ny rindrina eo nareo manan-kafy. Mandrapena tompo veloma. Alavitra sombeza gnaty tsakeky ny disoman mitazana sy mijery tsy nahita fa tsy arovana nonjana alekano alekano ikontananako udiao faire udiao fantaranako tsy voavelako ve malaye miakamako sony fianakaviko velofatsy tamanako zany maiangaviko meralana andeo efa tsy tamana andeo de fa zasakananao mamomode efa manebonako ny ane tanàna leo ilila ao amin'ny sapananao omeralana andeo efa tsy tamana andeo de fa zasakananao mamomode efa manebonako ny ane tanàna leo ilila ao amin'ny sapana zamalahelo fatany andalovana ihany ny sento mahina fa manina ny any ao nikipatsarovako satry lavipolina ka tsy hita zay atao napakevitra ody any aminay oaza ody any aminay tsy otrivotra mampanembonay lasa tena mampanembonay napakevitra ody any aminay oaza ody any aminay tsy otrivotra mampanembonay lasa tena mampanembonay hitako izay ale azaranomba hitako nday an-tanànako toerana nalehibe mantsy ka tsy adinonona nokoako ka tsy maintsy faranako toetra ao amboky tsy hoe zay rehetra efa vita tsy hovafa fa matotsy vode ivery ny dray an-tanà omelalana andeo defa tsy tamana andeo de fa zasakananao mamomode efa manebonako ny ane tanàna leo ivily ao amin'ny sapananao omelalana andeo defa tsy tamana andeo de fa zasakananao mamomode efa manebonako ny ane tanàna leo ivily ao amin'ny sapana zamalahelo fatany andalovana ihany ny sento manina fa manina ny any ao nikipatsarovako satry lavipolina ka tsy hita zay atao tapakevitra ody any aminay oaza ody any aminay tsy otrivotra mampanembonay lasa tena mampanembonay tapakevitra ody any aminay oaza ody any aminay tsy otrivotra mampanembonay lasa tena mampanembonay omelalana andeo defa tsy tamana andeo de fa zasakananao mamomode efa manebonako ny ane tanàna leo ivily ao amin'ny sapananao omelalana andeo defa tsy tamana andeo de fa zasakananao mamomode efa manebonako ny ane tanàna leo ivily ao amin'ny sapananao pakevitra ody any aminay ody any aminay tsy otrivotra mampanembonay tena mampanembonay
Mbola iverinetry ny tenako rapitso, ary avadira hoe alamemera, adiny iray raha ela indrindra, satria mijery baolina e. Veloma tompoko, veloma mahafinaritra, mandrapianao. Sambatra in'Andriamanitra.